Miarahaba tompolahy, finaritra tovovavy ho anao izay manaraka ity fandarina zany malaza ity. Ahoana ny hitranga ho amin'ny fankalazana ny fahaenina amby roapolo ny volana Jona ho an'ny eto Madagasikara. Zany enina amby roapolo Jona zany manko dia fety ny folo alindahy fa ankalazana ihany koa ny iverenana ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara. Ara-tantara dia nanana na izy azy teo amin'ny tolona nataon'ireo malagasy teo aloha. Anisan'izany ireo tia tanindrazana ka nisy ireo vondrom-pikambanana samihafa sy antoko politika nijoro hitaky izany fiverenana ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara izany, ary nandritra izany vanim-potoana ny fandimby rehetra izany tanatin'ny fotoana ny fanjanahantany dia nisy rahalatsaka, nisy tia tanindrazana maty, nisy fananana potika ary nisy zaza mambaivavy sy olon-tsotra zay neverina fa mpitarika tia tanindrazana izay nalaina ary namidy natao ho andevo tamin'izany fotoanandro zany ary nampanaovana asan-telovozana. Tsy mora arak'izany ary miraikitra an-tantaran'ny malagasy sy miraikitra ihany koa ao anatin'ireo fahatsiarovana ho an'ny Madagasikara lehibe ny tolona natao mba hamerenana ny fahaleovantena pirenena. Ka ny dingana samihafa nahatongavana tamin'ny enina amby roapolo Jona enimpolo sy sivinjato sy arivo dia nandatsahana aina malagasy maro ary nampitehana sy naharavana fananana marobe ihany koa. Ahoana no hitranga hoy isika ny amin'ny hoe mbola miredareda ao am-pony malagasy ve izany fahatsiarovana ny datiny enina amby roapolo Jona izany ka tena hametrahana fa tena ady natao ho an'ny tanindrazana nojoroana ary ho an'ny taranaka malagasy ihany koa. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao manko ny amin'ny hoe ny filoham-pirenena dia tsy malagasy fa frantsay. Ny filoham-pirenena ihany koa dia anisan'ireo nitaky ny ahazoana izany fahafahana misitraka ny zoom-pirenena frantsay izay tamin'ny alalan'ny ataka natao teo anivon'ny fanjakana frantsay ka nekeny ny prime ministre sy ministry ny antany ny taona 2024 saingina feniny zany rehefa kandida filohan'ny repoblika izy ny 2024 ka tsy nampahafantary ny ratsan'ny fitsarana ary nampahafantarina aza raha toka nafantatra ny ratsan'ny fitsarana ho an'ny teto Madagasikara dia nini zany ve tsy nilaza izany ho an'ny vahoaka malagasy. Zava-dehibe ny mahafantatra izany satria la iandraikitry ny filohan'ny repoblika mibabo ny fiandrianam-pirenena ary miaro ny tombotsoam-bahoaka sy ny tombotsoam-pirenena sy ny tanindrazana no taratra avy hatrany rehefa hoe filoham-pirenena na mitazona andraikitra lehibe amin'ny fanodinana ny repoblika ny olona iray. Ka zay enina amby roapolo Jona zay misy sarin'ny repoblikan'ny Madagasikara, misy sarin'ny fiandrianam-pirenena ary mibabo isika lay andraikitra lehibe zay nampiatsiroan'ny vahoaka azy, nampindrany vahoaka azy tamin'ny alalan'ny fahefana ny fifidianana 2024 no taratra voalohany am'ty enina amby roapolo Jona 2024 ity. Ahoana ny andraisan'ny tafika malagasy izay hosafony ny filohan'ny repoblika amin'ny fotoana io, izy raha teo ambarany lalam-pandrenona fa filoha fara-tampony ny folo alindahy. Fetony folo alindahy raha teo amin'ny enina amby roapolo Jona ho avy izao satria teraka tamin'izany fotoanandro izany ny folo alindahy malagasy. Ka raha misy omem-boninahitra voalohany de folo alindahy malagasy. Fa ny folo alindahy malagasy ihany koa anisan'ny tandroka harom-bozona zay miaro ny vahoaka sy ny tanindrazana. Ary tena mametraka an'izay zava-dehibe ny fahaleovantena-pirenena sy ny fiandrianam-pirenena. Ka raha toa ka mbola misy olona zay saritsarina malagasy, tsy malagasy ary tsy miady ny tombotsoan'ny malagasy ary ihany koa nanary ny zoom-pirenena maha-malagasy azy kanefa mitondra Madagasikara misafiny andeha tafika malagasy, malala ny tsy ambaratelo-piarovana malagasy, de zay ny ametrahantsika fanontaniana ahoana zany ny endriky ny enina amby roapolo Jona 2024. Ho taratra eo fa raha ny vaovao maro samihafa amin'izao fotoana izao dia mihetsiketsika mafy ny fitondram-panjakana mba hahamaro ny olona tonga hanarika ny matso lehibe zay ho tanterahana eny amikanjany Mahamasina. Fa atao isan-taona mantsy ny matso mba ahafahana mampiseho ny tanjaky ny firenena iray. Fa iny fotoanany matso iny zay fety ny folo alindahy ihany koa no hanehoana firenena mahaleo tena manana fiandrianana ny firenena iray ka ny tafika ny zandary
ny polisy no miara mampiseho izany akoatra n'ireo vondrona sivily maro samihafa zay mandray anjara ao anatin'izany matso lehibe izany. Eo ihany koa no hanaovan'ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izao tontolo izao no fahaleovantena tena velona sy matanjaka amin'ilay firenena iray ka anehoany fanofananana foloalinda ao anatin'ny firenena iray, ny fananana tandroka harovozana ao anatin'ny firenena iray, ary ny fananana ihany koa ireo fitaovana maro samihafa ampiasany zany foloalinda tandroka harovozana zany eo anatrehan'ireo firenena marobe de entina ilazana fa firenena miorina sy matanjaka ilay firenena zay misy atsika. Kanefa ny zava-misy dia tsy malagasy no mitondra fa frantsay, ary nanary ny zoam-pirenena saingy ny safidy ny zoam-pirenena vahiny na frantsay hoy isika. Dia mandeha ny adevitra amin'izao fotoana izao ny amin'ny miasa mafy ireo mpanohana ny fitondram-panjakana na ny ao anaty governemanta na ireo solombambaoka na ireo lohaolona na ny antoko zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana mazava ho azy, na ihany koa ireo fikambanana miaradia amin'ny fitondram-panjakana manao fandaminana mba ahazoana vahoaka marobe ho tonga eny amin'izany kanja be ny mamasina izany. Ary misy mihitsy aza fizarana tika izay andeha isam-pokotany raha alohan'ny rambavao samihafa zay miparitaka eto sy eroa. Ny solombambaoka ny Madagasikara Toditsoa Andriamampandry rehefa nyvahiny tamin'ny fandarina miara-manonja maraina io dia niteny ihany koa fa misy endrika fanerena ho an'ireo mpiasam-panjakana hanatrika izany matso eny mamasina izany. Raha toa moa ka misy ny fandavana ny fandehanana eny mamasina araka ny tato-bavao nentin'izany solombambaoka izany de ho tonga amina sazy samihafa ny raharaha. Adevitra zay verina fa tsy tokony hipetraka nefa izany satria zon'ny tsirairay ny hanapa-kevitra na hanatrika matso izy na tsy hanatrika matso. Zon'ny tsirairay zany tahaka ny fahafahan'ny tsirairay mivezivezy sy ny fahalalan'ny tsirairay hanapa-kevitra sy andinika am'izay fomba heveriny andraisany fanapa-kevitra sy andinihany amina raharaha iray, de zany ao anatin'izao ny olom-pirenena. Kanefa moa rehefa tonga am'izao ny raharaha amina endrika fanerena dia misy tahotra any ambadika rehetrarehetra any. Tahotra ny aminy hoe hamaly ny antso sa tsy hamaly ny antso ny vahoaka malagasy ka hanatrika ny matso. Hamaly ny antso sa tsy hamaly ny antso ireo heverina fa tokony piraitendro amin'ny fanjakana ka hanaiky izay fandaminam-panjakana izay ka ho tonga maro satria miara-mitempo amin'ny fanjakana ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena de ireo mpiasam-panjakana izany. Mpiasam-panjakana nefa zay lalaovana am'izay tiany fitondram-panjakana hilalaovana azy ary zary tsy manana ny fahaleovantenana eo anatrehan'ny asa sy ny fanapahan-kevitra raisina fa ho fampitahorana sy hanaovana antso-jay hatrany ny mpiasam-panjakana ho an'ny eto Madagasikara. Tena metrahantsika fantaniana ny aminy hoe ny fahatongavan'ny olona marobe eny mamasina de misy endrika marobe zay paipaikady ho ataon'ny fitondram-panjakana satria matahotra ny tsisy amaly ny fitondram-panjakana am'ty matso ity. De anaovana ho isika izay fandaminana ho an'ny fikambanana sy ireo mpikambana ary ireo mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana amin'ireo androm-panjakana maro samihafa. Akoatr'izay dia apetratsika amin'ny fantaniana ny aminy hoe manana tanteraka am'izay fahadiovam-po izay ve ny fitondram-panjakana hiatrika ny foloalinda malagasy amin'ny 4 Jona raha toko efa miparitaka sy efa fantatry ny rehetra amin'izao fotoana izao fa tsy malagasy ny filoham-pirenena fa frantsay. De avelatsika zany ny saina amam-panahy ary avelatsika andinika tsara izany ny olom-pirenena rehetra zay hiatrika ny fetiny 4 Jona ao anatin'ny fitoniana fa saingy ao anatin'ny fahatsapahatena ihany koa ny aminy hoe efa tena afapo mahafapo ary nahafapo ve ny nahazotsika ny fahaleovantena pirenena ho an'ny Madagasikara taorina ny 700 ary am'izao taona 13 izao. Mendrika an'ireo tia tanindrazana nandatsaka ny ainy rava-fananana ary no andevozina tam'izany fanjanahantany sy ady natao tamin'ny frantsay izany ve ny zavatra misy iainan'ny Madagasikara am'izao fotoana izao. Ary mahafapo mahavaly izay fijoroany ireo tia tanindrazana namony ainy ho an'ity Madagasikara ity amanetsiny ve ny ataon'ny mpitondra am'izao fotoana izao. Na ny mpitondra ihany koa de ametrahantsika fantaniana ny aminy hoe
eo anatrehan'ny fisainan'izy ireo zay mitatana ny firenena, eo anatrehan'ny zavatra ataon'izy ireo an'ty Madagasikara ity, mandry ve ny sain'izy ireo amin'ny zava-bitany sy ny ataon'izy ireo an'ty Madagasikara ity, ka tsy mba manakotsako any ambadika any, tsy mba mikitikitika ny aparatoka izy ireo sy ny tsikala-peritreretan'izy ireo ny zavatra tsy mety zay asehon'izy ireo amin'ny fitantanana ny firenena, indrindra ho an'ny vahoaka malagasy. Fanontaniana apetratsika izany rehetrarehetra izany mba hahatonga sainany rehetra. Fa samy akalaza moa zany 4 jona izany amin'ny alatsinainy ho avy izao. Niverina sirariny rehetra de hoe izotra ampilaminana izany ary hifaly sy totorebika ny vahoaka malagasy na de ao anaty fahantrana aza. Eny nareo mpikambana eo anivon'ny foloalinda malagasy hiatrika izany de mba hahita carburant, de mba ahazo ny aindamnité hiatrehana izany matso lehibe izany, ary mba anisan'ireo malagasy zay mba hanana an'izany fierté zany na de manahirana aza ny hijoroana eo Mahamasina eo anolohan'ny mpibaiko filoha fara-tampon'ny foloalinda zay frantsay fa tsy malagasy akory, kanefa dia tsy maintsy mampandefitra ny ambopo satria tazany zao tontolo zao i Madagasikara ary misy ambopo-bahoaka babeny ny foloalinda malagasy amin'ny alalan'ny tanindrazana sy ny vahoaka. Kapetratsika ny fanontaniana teny Ampiandohana. Fa raha iverenatsika ny resaka zom-pirenena de mazava ny adevitra zay nambara ny filoha Marc Ravalomanana. Mizaka ny zom-pirenena malagasy izy ary tsy hitambesaran-jo hafa ho an'ireo firenena zay mety ho any ivelany any kanefa tsy nakany izany zom-pirenena izany. Foana zany ny adevitra rehetra sy ireo inina voizina eto sy eroa indrindra ny mitambajoritra sosialy ny aminy hoe manana sa tsy manana zom-pirenena hafa ny filoha Marc Ravalomanana, fa izy tenany araka zao ahenotsika azy am'ty fanio-kevitra ity no milaza fa tsy manana zom-pirenena hafa akoatra ma zom-pirenena malagasy azy. Tsy manana zom-pirenena afa-tsy ny zom-pirenena malagasy ao ny filoha Marc Ravalomanana raha ny fanotofan'ny mpanao gazety nametraka izay fanontaniana izay taminy Androany Tetsy Ivandry. De nilaza aminareo tsara koa eto fa tena malagasy ray malagasy reny dada sy neny malagasy daholo ary tena nilaza marina fa tsy nanafinafina any ambadika any fa misy mieritreritra hoe kalerangantiny zany efa tsy miteny de mitovitovy amin'ny any tsy manana zom-pirenena hafa mihitsy na allemand na frantsay na espagnol na africaine na sud-africaine tsy manana tany Sud-Afrika ary anisan'ny fitoana fa tsy nangataka. Haute trahison izay no andikanan'ny fitaka nataon'ny Andry Rajoelina ho izy, izay ihany koa no antony mampahatra ny vahoaka malagasy toy izao raha ny fanazavany. Toy ny latsahambaratra ilay tan'ilay izy tena ilay ireny toy ny latsahambaratra nijery sy nahita lay vaovao milaza fa hoe tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy izy fa mizaka ny zom-pirenena frantsay zava-dozy zany satria tena usurpation de usurpateur mihitsy filazana azy, mamitaka mamadika tena tsy mety ary manarakarak' zany nge tsy nilaza marina tamin'ny malagasy izy zao vanieritretra satria za teo akaikiny teo tamin'ny nanaovana ny cérémonie d'installation zany natonga ilay baiboly tsy napetraka teo zao vanieritretrany zany satria tsy navely hitondra baiboly mihitsy satria tsy juré izy tsy te hanao fianianana no ten'Andriamanitra sy ny vahoaka. Faharoa ny tena nahagaga zany mahatonga an'ity vahoaka malagasy ity fa tiranovana sy mahanta toy izao satria tsy mandeha amin'ny famarinana ny olo-pireneny zany na ny homme d'état zany homme d'état zany nge za tena menatra mihitsy na mandehandeha eny ary ty misy ancien président na no finiana. De atreondray no amaranantsika ny fandarina zany malaza amin'ity alina ity, inotsika fa mbola hanakambara am'izay mety adevitra avoaka ny raharaha zom-pirenena sy ny raharaha fitiavan-tanindrazana isika, fa treto aloha zany dia samy teny avokoa reo antoko politika sy ireo vondrona politika maro samihafa ary ireo fikambana ny aminy hoe namitaka ny sandom-pahefana ary namadika tanindrazana ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao ka somary mampiseho endrika marisarisa ny amin'ny hanatrika ny matso zay tanterahana eny amin'ireny toerana samihafa ireny. Nisy antoko efa namoaka izany fanambarana izany ny amin'ny hoe tsy handray anjara amin'ny karazana matso na hoe filarana
efa atao isaky ny 4 jona fa misy ihany koa efa andray fanapa-kevitra ny amin'ny hoe tsy amaly ny fanasana zay ataon'ny fitondram-panjakana satria filoha frantsay tsy malagasy no mitantana ny repoblika ny Madagasikara zay tsy ananana fahaleovantena sy tsy hipetrahan'izany fiandrianam-pirenena araky ny tokony izy izany. Zany zava-misy, zany malaza makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.